fampandrosoana ny firenena mifanohitra amin'ny TGV ny hafainganam-pandeha. Toekarena mitotongana tsy fahaiza manavaka ny laharam-pahamehana no Antony hoy Serge Zafy-Mahovo. Jiro tapaka ny ITAOSY sy ny manodidina tsy misy fampandrenesana mialoha atao alaolana ny lafin'ny teknika onimponina. Ankasitrahako ianao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao Alarobia 4 ny volana Jolay ny taona 2024 tonga sy anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao manasanao ary anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Anboasika ny vaovao izao alina izao dia niona indray tamin'ny ministra tompon'andraikitra omaly ireo lehibe ny syndicat ny postra malagasy ny keny ministra moa ny teboka sivy nangatahany mpiasa saingy tsy tompony teny farany amin'ny hoy izy raha vora Zafy-Mahenina sy tahiry aina. Navita sy ny omaly aiza ny fifanarana teo amin'ireo tompon'andraikitra isanisa ny anivon'ny postra malagasy anajana ny fitokonana to mbola mijanona siana aloha izany ary tsy mbola misy fanatanterahana. Ny filan-kevitry ny ministra sy ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny tompo teny farany amin'izay vita sy ny anjara ministra pia fotsiny ihany ny nanao ny fomba rehetra iantony fitokonana. Marina fa ora sivy teo no naharetany fifampiresahana na hafanana hita marimaritsiraisana. Tsy manaiky hatramin'ny farany privatisation aloha ny mpiasan'ny postra malagasy ankoatra ireo fangatahana hafa. Ny fanaraka ny rototo na ataontsika hoe ny telotota sy na statut omena ny postra malagasy io. Nina tao koa le resaka hoe privatisation sa filialisation. Ny no anaovany ao anaty siny ao dia tolo-kevitra nomeny ny avy aty amin'ny syndicat hoe filialisation no ekenay fa tsy privatisation no siniavy lazany zavatra zany marina kosa nefa fanazava fanazavana ny levato ministre hoe hoentina makany amin'ny conseil de gouvernement sy conseil des ministres io resaka statut sy resaka privatisation na filialisation io dia any tena manapaka azy. Ale filan-kevitry ny ministra sy ny filan-kevitry ny gouvernement izany zao ny Paul makasika na raha fitokona mpiasan'ny postra dia laza moa lehibe ny syndicat fa manara-maso akaiky ny fanatanterahana ny fifanekena. Efa amantaonany maro no mampikaikaika ny mponina saika manerana ny nosy ny tolotra omeny orinasa JIRO sy ny mponina manodidina ny ITAOSY indray amin'izao moa no efa lasibatra ny fahatapahan-jiro matetika ary mikakaika vokatry ny olana teraka izany nambiny Sovelo sitraka sy Andra Rakotomalala. Intelo na inefatra taona eo no tapaka ny jiro isan'andro ety amin'ny faritra Andranoahitra sy atapon'ny Taosy ary Ambotavo. Efa lasa mahazatra ary efa hitsenjero ny filazan'ny mponina. Tsy misy raha teo ny vahaolana fa vao maika aza mitombo ny olana ankoatra ny fiainana anaty aizina sy ny fahasimban'ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ao an-trano. Isaky ny matetika isaky ny hariva ny tapaka ny jiro ety amin'ny faritra Taosy. Dia tapaka kely ilay izy dia avy eo miverina dia iny fiverenana iny no matanjaka be. Dia iny no mahatonga ilay appareil-ny simba, ilay appareil ao an-trano simba. Na efa naharitra ela efa amatona maro raha fijaliana jiro ety Taosy. Fa nisy ihany fitarainana an'ilay fanay amin'ny Facebook amin'ny mpandrara isa-tsokajy fa ohatra mbola tsisy vahaolana aloha hatreto hoe miandry mbola tsy fantatra. Tokony mba jereny zareo ao ambonimbony ao ny toerana misy anay ety Taosy fa sady tapaka jiro lava ny tapaka rano lava dia nefa ny vola aloha ny oatra lavitra ny tokony ho izy raha ny tena tokony jerena dia izy. Fetraikany ao aminay zao dia fahasimban'ny zavatra mandeha ao aminay ohatra asa simba ny radio, simba ny télé satria rak'izay hoe mipipika izay foana ilay izy dia ambany be koa ilay température ilay jiro dia manimba an'ilay zavatra. Tena mandany vola be tokoa ilay manamboatra azy satria raha ohatra n'ilay manamboatra an'ilay télé zao rehefa simba ilay izy eo amin'ny 10 alina 9 alina eo ny alain'ilay mpanamboatra dia vao aingana kely tamin'ny sabotsy nay ny prise indray ny simba rehefa ilay mipika ilay radio sy télé dia ilay amin'ny alina zany ilay izy dia mirehatra dia io ilay simba ilay izy dia ao tsy vitako tsony aloha ilay izy fa tsisy vola. Tena miratsy ny fiazan'ny jirama satria ilay izy ilay kalitao meny ratsy tsy ampy nefa ny facture miakatra foana tsy arakarak'ilay fahatapahan'ilay jiro ohatr'izay hoe tapaka foana dia mba hoe hiena koa ilay consommation anao nefa vao may ilay izy miakatra. Tsy mitsahatry ny manao antsoavy ny tompon'andraikitra manoloana izay fahatapahan-jiro izay. Mila fanazavana ary mila vahaolana avy amin'ny orinasa JIRO fa tsy ampijaliana toy izao mponina hoy ny fanazavana trany. Eny mety eo ny tapabolana teo izy satria tao anatin'ny matetika mantsy misy le baolina
tamin'ny euro teo dia izay no natsapana satria melohan'ilay baolina zany hoe manomboka amin'ny 10 eo amin'ny 5 eo ka hatramin'ny enina sasany eo na amin'ny fito dia fa fantatry ny olona hoe voalohany zay dia kelikelin'iny dia izay le faharoa dia fahatelo ndraindray moa misy tonga fanonefany ihany ary izy fa matetika intelo dia efa hain'ny olona rehetra be miresaka moa hoe mamindra misy zavatra afindra groupe ve sa hoe mamindra zavatra zareo soavy no atao amin'ny jirama hoe tokony mba ampilazainy hoe fantatra fa tsy maintsy zay moa valy teny hoe Antony fa mba ampahafantarina zany le izy satria hatrimaly zao dia mbola nisy iny koa fa raha riva mbola mety minitosy ary izao indray ny fahatapahan-jiro isan'andro no iainany efa nisy ny fangatahana natao ny tompon'andraikitra teny anivon'ny komina saingy ny olana ara-teknika trano no ambara fa mahatonga ny fahatapahana. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana dia foloatra ny fotoam-pialan-tsasatry ny mpianatra amin'ny ity taona ity ahina araka izany ny mety sy ny fitsoan-darana vokatry ny fahasahiranana ny ray aman-dreny hoy ny nambarana talentsy-sekoly iray nanaovana fanadihadiana nanapa-kevitra ny anemotra ny fidiram-pianatra tsy amin'ny daty voatondro ny ministera ny sekoly sy ny fanomanana tsy maintsy atao mialohan'izay ando miaratiana sy Andra Rakotomalala. Tsy ampy ny fotoana no manana ny fidiran'ny mpianatra tsy maintsy ampisy fitraikany goavana na ho an'ny mpianatra na ny ray aman-dreny na ny sekoly zany raha roa volana teo eo no fialan-tsasatry ny mpianatra isan-taona latsak'izay ray volana na ray volana sy tapany ihany zany amin'ny ity taona ity ny voalohan'ny volana septambra mantsy no hanomboka ny fandaharam-pianarana vaovao raha ny tety andro navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena hatramin'izao anefa maro amin'ireo sekoly no mbola manohy ny fampianarana ho avy na amin'ny lafiny ara dia izay mety 12-13 ihany vao miditra ny antony fanemorana satria amin'ny zoma zao ny mpianatra vao vakansa dia eo ny ray aman-dreny vao manomana ny fampidirana amin'ny mpianatra dia vokatra izay dia tsy maintsy nahemotra ny mpampianatra ihany koa mbola ampanaovana formation misaky ny vakansa zany dia misy formation mpampianatra ahafahana miatrika ny tom-pianarana vaovao dia ao anatiny ihany koa izay fanemorana izay ho an'ny sekoly aloha izy io fotoana vakansa io no fotoana anaovana ny fandaminana ray manontolo fanamboarana ny banc izay simba fandokona sala ho an'ny mpianatra ihany koa dia akanaina kely satria lava dia lava atao ampianarana raha hoe folo volana zany dia mba mila makaina kely ilay mpianatra anefa amin'ity taona ity moa zany izy zao dia raha malala fa lasa ray volana sy tapany raha ho anay zany sy tapany somary tery ihany ilay fotoana nefa moa izay ny fipetranapetraka fanjakana dia manaraka ihany izay ho an'ny mpianatra indray ohatry ny hoe lasa rotoroto be ilay ara-tsaina satria vao eo nianatra lava be dia ray volana fotsiny dia efa hiverina hianatra nefa ihany koa ary misy fotoana ilay ray volana io misy ilay fanaovana koro spesialy ireny ohatra hanomanana ilay tom-pianarana ho avy dia mety isy fiatraikany ara-tsaina ho amin'ny mpianatra ilay fahafoizan'ny vakansa satria matomo io natao hatramin'izay hoe roa volana dia misy antony ihany koa atomotra loatra ny fidirana maro ireo voka-dratsy mety hoateraka izany ho hiatran'ny fanazavana raha tsy laza afa-tsy ny fitsoanan-darana vitsy ireo ray aman-dreny no manana hoentomanana ny amin'ny fanomanana ny fidirany mpianatra indrindra amin'ny lafiny arabola amin'ny fanefana ny sara-pisoratana anarana sy ny fividianana fitaovana ilain'ny mpianatra. Manampanirina ny anana fiantohana amin'ny mety sy ny fahavoazana tampoka vokatry ny loza mety hitranga ny ankamaroan'ny malagasy saingy sakana lehibe tsy ahafahana manatanteraka izany nefa ny tsy fahampiana enti-manana indrindra amin'izao fahasairanana mianjadiny isa-tokantrano izao eo ihany koa moa ny tahotra ny amin'ny mety olany vola fotsiny kanefa tsy hita izay vokany avy eo ando miaratiana sy Andra Rakotomalala trany. Ohatra fangenina isanjato monja ny fananana fiantohana araka ny tarehimarika navoakan'ny ministera ny TOEKAREN'I sy ny volana jona lasa teo tsy fantatry ny malagasy ny lanja ny fananana ny fiantohana maivana loatra ny fiantohana eto Madagasikara araka izany hita zany amin'ny loza isan-karazany izay tsy misy fiantohana matetipitranga ary tampoka nisy ny loza na izany ara-boajanahary na vokatry ny etraketraka sy ny tsy fitandremany tsirairay raha tsy resaka afa tsy nahitrano isety eto amintsika vao tsy elakory raha fananana ankamaroan'ny olona misy mihitsy azy ireo mamoyavana ao anatin'izany sarotra ny anarenana ireo fahavoazana raha tsy manana fiantohana vitsy ireo tsy mahalala na tsy nahare izany akory kanefa nanamafy ny mahazava-dehibe ny isiny analefahana ny fahavoazana tsy ilay izany miantoka ho an'ny fiainanao mihitsy zany raha misy vona sendra mitranga fa ny problème amin'ny assurance le fahefa mividin'ilay olona zany zao mbola
ambany dia moa zany hoe maraina ny olona anao le assurance dia raha hoe zany hoe ataoko akapobeany dia zany hoe le olona tonga dia ataoko mahitsy ny tegniko hoe le olona le zany hoe manamanaka sisa manao ny assurance fa raha le olona zany hoe saranga majika zany tsy dia lina amin'le izy fata fisiny fa tsy dia lina izy satria le efa mividy tsy ampy ny hanina hoaniny ara manahirana anazy dia tenenao zany izy dia hanina hoaninay raha tsy misy ko ny assurance ny dia alohanay ohatr'izay le izy fa ampy ilaina le assurance matoa hoe natao zany dia ilaina io problème ny assurance fotsiny zany raha ataondrareo lafo be le izy isam-bolana dia eo ny olona ny sahirana dia manjary lasa tsy manao le olona nefa raha ohatra ataony tsotsotra le fandoavana anazy a fomba fandoavana anazy koa mety mba asiana modèle kely mba amaivamaivana le fandoavana anazy amin'ny olona dia mety le assurance hatrany ka mbola tsy naheno mihitsy ny azy ova zao hoe misy an'izany dia mba lina zao zao misy an'ireny hoe tranomay ireny a ka raha ohatra le olona ka tsy mandeha miditra amin'le trano fiatohana dia lasa veramaina fotsiny zany le zavatra zay miaina ny tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra na ny fikarakarana ny trano fa tokony tsy hanao trano dia mipetatoko fotsiny ny malagasy raha miditra ao anaty trano fiatohana le olona anankiray izay mikarakara trano a dia amin'izay fotoana izay a manana mpiantoka izy ary mety indrindrandrindra afaka misy fiarovana zany kokoa zany tsy atokisan'ny olona ny fananana fiantohana mahasehatra rabosy tsy fantatry ny amavanina rampitaina amin'ny banky fitehirizana na findramam-bola tsara no manamarika fa voakasiky ny fiantohana ny fanondrenana ny fianarana ny fanafaranentana ny asa amin'ny fikojakojana ny varotra sy ny fanaramaso ny fiarakodia Waratsika izao kosa ny vaovao tapatapany dia tahory ny fanadihadiana lalina nataon'ireo mpanao gazety avy ao amin'ny Malina mahakasika ny teti-bola nampiasaina ho fanamboarana ny sekoly manara-penitra. Nilaza ny Transparency International fa tsy mazava ny vola nampiasaina sy ireo dingana nataon'ny fanjakana tamin'ny fanamboarana EPP manara-penitra. Kolikoly sy kiantrano an-trano no nambarany ity sehatra iraisam-pirenena miady amin'ny kolikoly ity fa misy. Tsy aivina fa ny volana Oktobra 2024 teo no nivoaka ny fanadihadiana ary nahafantarana fa nisy resaka kolikoly teo anivona Cisco 4 ao anatina renivohim-paritany 4 tafiditra ao anatin'ireo moa ny EPP manara-penitra Fianarantsoa sy Toamasina. Ho an'ny Toamasina manokana efa maro ny fahasimbana toy ny tafo mitete, ny rindrina mitritra, mipetraka ny fanontaniana aizany mangarahara. Ny pejy fampianaran'izay hatrany dia sekolim-panjakana 9,1 izay ahitana mpianatra mihoatra ny 3 tapitrisa manerana ny Madagasikara no afaka misitraka fitaovam-panasa tanana avy amin'ny tetikasa fanamafisana ny fahadiovana GPE ny banky iraisam-pirenena sy ny UNICEF. Marina fa tsy ampy ny fotodrafitrasa misy eny anivony ankamaroany sekolim-panjakana raha tsy ny sehatra iraisam-pirenena no miezaka ny manampy amin'izany. Saika tsy zarizary ny sekoly betsaka ny tsy misy trano fivoahana na koa rano. Ny pejy maresaka iraisam-pirenena dia raha nofoanana ny matso tamin'ny taondasa natao manetriketrika kosa izany tamin'ny androany fankalazana ny fetim-pirenena frantsay. Na izany aza noferana ny isan'ireo afaka nijery ny matso noho ny Covid-19. Ravirazafy mahirina sy tahiry aina. Tsy nanakana ny fanaovana matso amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay androany ny Covid-19 teo amin'ny avenue parisienne ny Champs-Élysées no nanatanterana izany. Tsy maintsy nangatahana taratasy fanaovam-bakisiny ary nanao arovava kosa ireo mpijery. Mananontany ao Frantsa amin'izao ny andihan'ny faefatra ny Covid-19 ny variant Delta. Rajivina dia tsy nisy matso tamin'ny taondasa fa fankalazana tsotra ny natao. Ny naoray alina kosa mijery raha 5,4 isany mahazatra tamin'ity androany ity. Voaresaka trano moa ny fanaovam-bakisiny ka terena ny andreo mpitsabo-panampy ary angatahana taratasy manamarika efa vita vakisiny avokoa ireo toerana fandraisan'olona. Ho an'ny matso fankalazana androany 5,000 ireo mpandray anjara ka ny 304 nandeha tongotra, 7,70 nandeha fiaramanidina, 420 angidimby, 220 fiara ary 200 ny taingina soavaly. Ganela Avenir no loha hevitra no safidiana tamin'ity taona ity izay mariky ny ady nataony rehetra andresena ny aretina Covid-19. Nomena sehatra manokana ireo polisy munisipaly tamin'ity androany ity. Naritra ora roa teo moa ny matso. Ny toa tamina fifandimbiasakirana nataona korala nahitana tanora 20 amzato isa fa misiona samihafa tao an-drenivohitra ary nomena sehatra ny mpijery hanome rato amin'ny Hôtel des Invalides ho fanampiny ireo miaramila. Ho an'ny alina kosa dia isy ny afomangy eo ambony ny Tour Eiffel.
eo amin'izay vaovao maresaka iraisam-pirenena izay hatrano anao azizika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia lasa fidiram-bola maharitra ho an'ireo orinasa mpamokatra vaksiny ny fivarotana izany na amin'ireo firenena mandroso izany na amin'ireo firenena andalam-pandrosoana raviraza mahina sy tahiriniana atrandy mivadika aty amin'ireo firenena andalam-pandrosoana amin'izao fotoana izao ireo mpamokatra vaksiny fanefitra ny covid-19 mila fatrana vaksiny hatramin'ny 5 miliara ireo firenena ireo mba havita vaksiny 700 ny olona ao amin'ny avy raha ny fanatetiana tsina lehibe iray ho an'ireo mpamokatra vaksiny noho izany aty amin'ny faritra atsimo betsaka amin'ireo orinasa mpamokatra moa no maminavina sahady fa isan-taona ny covid-19 ary tsy maintsy misy hatrany ny fanaovam-baksiny adina amin'izany ny ankamaroan'ireo firenena ambany fidiram-bola rahateo izay mbola zara raha navita ny fatra voalohany toy ny aty amin'ny kontinanta afrikana ny laza ny amokatra vaksiny mihoatra ny tokony ho izy noho izany ireo orinasa mpamokatra anisan'ireo mpamokatra lehibe mokatra hatramin'ny 2 miliara fatra amin'ity taona ity ny Pfizer sy ny BioNTech ary mbola mpitombo izany ka ny 1 miliara amidy any amin'ireo firenena ambany fidiram-bola hatreto 3 miliara ny fatrana vaksiny azon'ireo firenena manana fidiram-bola ambony teboka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany ny mikasika ny fitantanan-draharaha misy eto amin'ny firenena isan'izany ohatra ny fampanantenana tsy tanteraka ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy mamintina amintsika ny vaovao ary ny zavandremahefa sy tahiriny aina nampiakapeo androany nisy olo-mamahoaka fetra ny lamizafim-bololona fa ity fitondrana ity no nampitondra faisana indrindra ny vahoaka malagasy hatramin'izay nitondrany ny firenena tsy hita intsony izay matezeve ity fitondrana ankehitriny ity ho iatrany ny fanazavany satria efa aleo tanteraka ny ankamaroany ny vahoaka malagasy tsy misy intsony izany fitsinjaram-pahefana tena izy izany eto amin'ny firenena satria izay akaiky ny fitondrana ihany no mahazo fahefana eto Madagasikara ianao nefa nisy mitondra nisy maromaro araka ny teniko teo efa mitondra teto fa tena marina tokoa fa tsisy navita ohatranao mihitsy hatramin'ny tondrana na voaroa taona tondrana ianao na 3 taona na 5 taona na 7 taona fa tsisy navita toanao andre matofoloha raha fanakorontanana firenena raha fampanantenana pokaty tsy fanatanterahana ny tenin'ny fanomezana vita nyity fitondram-panjakana ity ve nampandroso ny firenena amin'ny alalany resaka hoe fitsinjaram-pahefana ary le fitsinjaram-pahefana ve tena nampiariny fa ny zavatra hita aloha dia fitsinjaram-pahefana tsy tena izy fa fitsinjaram-pahefana amin'izy samizy piray vondrona no misy eto le TGV efa tsisy larotsony tsisy kodiarana na fa maty motera TGV machine kely tsy ara-tsy hita zay anaovana azy ko TGV akoatra izay kobaka mbava fotsiny ihany ny anivolorajoelona raha nampanantena tamin'ny vahoaka malagasy nandritra ny fampelezan-kevitra fa tsy ankindoha amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany intsony rehefa tonga eo amin'ny fitondrana tsy afa-miala amin'ireo firenena any ivelany anefa isika raha mbola izao fahantrana lalina izao no misy eto amin'ny firenena hoy ny mpanao politika faniry razafy manantany tsy afa-be lenao hoe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria izany no atao hoe fitantanana ny raharam-panjakana tsy afaka ny olona rery nanosy ary Madagasikara zay ny resahantsika hoe ny vavany tsy atao be fa ny mamerina azy ny sarotra fa tsy afa-belitsika raha mbola izao ny croissance économique atsika raha mbola izao le fiainan'le firenena ry narabe mananjara dia tsy maintsy mitodika amin'ny resaka famatsim-bolontsika natsidika ireo mpandray anjara atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ihany koa ny tanjaka ny firenena hafa ny atrika ny variant delta sy ny hoe hanahoana ny etrehantsika izany raha sanatria tonga eto Madagasikara teo ihany koa ny mikasika ny vaksiny izay nitanany sainy maro ny resaka fankatoavana sy ny tsy fankatoavana ivondrona Européen tonga teto amintsika ary indrindra hanao ahoana indray ny akon'ny vaksiny manaraka sy ny fomba hitantanana ny firenena malagasy manambara amin'ny fomba mazava sy tsy mivilivily ny mpanohitra eto Madagasikara fa mandalo kiondalana sy fitotsarotry indray ny firenena ankehitriny ny vahaolana dia tsy maintsy miainga sy mifototra amin'ny firaisan-kina ny fiaraha-mientana sy fivondrona ny malagasy rehetra raha ny fanambarana nataony lehibe ny mpanohitra marika ravalomanana omaly asinandria malala raviraza mahenina eo amin'ny rantsary ny tahiriny aina naneo ny heviny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara omaly mahakasika ny raharaham-pirenena ny laza ny filohan'ity politika ity marika ravalomanana fa miara-mahita ny irifiro ny zavatra andalovan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana izao ho avy araka izany ny fikonando nasionaly ho tanteran'ny mpanohitra manerana ny Madagasikara manoloana ny tsy fitezan-draharaha eto amin'ny firenena ho atao izany ho fampahafantarana ny malagasy rehetra amin'ny atsipiriany fa ao anaty krizy maro sosiny isika eto Madagasikara ary tsy hijery fotsiny tsy fanajany ireo tompona andraikitra ny lalàna velona sy ny lalàna fototra misy eto amin'ny firenena ny mpanohitra ho atao matipaika ny fomba natanterana izany ho ny filoha ravalomanana isy araka izany fananganana voamery isan-karazany ny politika
ny ara-tsosialy ny ara-toekarena ny fitantanana andraraha-panjakana ny fitsarana ary ny fandriampahalemana. Ny fomba fiasa izay anatanterahana izay satria betsaka izy ireo dia tena tsy maintsy ataontsika maty-paika tsara mihitsy hoe misy zany ny fivoriana hitambaram-be ary misy ny fotoana izay ahafahan'izy ireo midinika manokana tsy maintsy mahazo daholo mihitsy rehetrarehetra amin'ity ndeha mandeha ity. Anangana voamera maromaro sika dia ny voamerany na commission filazana azy voamera politika. Ny voamera politika dia andinika manokana mihitsy ny tsy fisian'ny demokrasia ny didy-jadona ary ny fanaovana raha-matahoara na ny intimidation. Ny voamera politika ihany koa dia andinika ny tsy fanajana ny fahalalahana fototra, ny fahalalahana manao hevitra, ny fahalalahana manao fivoriana akalamanjana. I voamera io ihany koa dia andinika ny fahalalan'ny mpanao gazety satria mpanao gazety amin'izao fotoana izao dia hita fa voarahona misimisy raha fandrahonana sy tsy famelana izy ireny ilaza ny heviny marina. Ny voamera faharoa dia ny voamera sosialy sy ny ara-toekarena, ny fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka, fiakaran'ny vidin'entana izay tsy ahafahan'ny olona mividy azy intsony satria ny fahefa-mividy tsy maharaka an'ilay izy. I voamera io ihany ny sosialy sy ny ara-toekarena dia jery manokana ny kere any atsimo sy ny fampianarana ary koa ny tsy fampiana ara-tsakafo. Ny momba ny jirama dia hodinihana manokana satria tena isy olona izay tena misahana manokana andinika izy io satria io ny tena fosotra misy eto Madagasikara, eto amin'ny firenentsika amin'izao fitantanana izao. Tsy izy eto tsy mikaikaiky hoe izay tsy manana rano. I voamera ihany koa dia hijery ny tsy fisian'ny asa satria voamera ara-sosialy sy ara-toekarena. Amintsika miresaka izao dia maro ary tena tsy hita pesipesena mihitsy ny fahavoazana mahazo atsika, tsy voafetra mihitsy tena tsy voalanjalanja intsony satria ilay olona voatery manakatona ny orinasany vokatra izay fisotro ny jirama zay ary koa ny tena tsy ahafahany manatanteraka n'ilay asany noho ny ara-toekarena tsy misokatra mihitsy tsy mety satria betsaka loatra ilay tsy rariny sy ny fanenjehana azy ireo. Ny voamera fahatelo dia voamera ny fitantanana raha-panjakana, ny fitantanana raha-panjakana, ny fisaraha-pahefana eo amin'ny mpanatanteraka, mpanao lalàna ary ny fahefan'ny mpitsara dia tsy voahaja mihitsy araka ny volazo anatin'ny lalam-panorenana. I voamera io zany voamera manana n'ireo olona izay manana maizy azy, mahafantatra tsara zany hoe lalam-panorenana zany, mahafantatra zany hoe exécutif zany, mahafantatra tsara zany hoe raha-pahefana raha ny mpanao lalàna zany na zareo amin'ny parlementaire. Ny tsy fisian'ny firenena tsara tantana dia voamera koa ny jery azy ary indrindra ny tsy fijerena ny laharam-pahamehan'ny vahoaka izay tena anisan'ireo ilay fototra na ilay zava-misy amin'izao fotoana izao tsy fantatra zareo na tsy nindra reo jerevana intsony izay tena mamay maiky amin'ny vahoaka ny zatany ilainy maika dia maika, tsy mamaiky azy marina fa ilaina dia ilaina ny fotodrafitrasa izay veriny fa misy amin'izao fotoana izao ampiseovana na vidy zay fa tsy zay ny tena ilain'ny olona fa ny olona ny haniko hohanina, ny vidin'entana vidiny, ny rano sotroina mba misy eo aminy ary koa ny ahafahany malalaka tsara mamokatra mba tsisy manjo azy amin'ny tsy fandriampahalemana. I voamera ny fitantanana raha-panjakana izay isahana manokana mihitsy andinika lasa lavitra be mihitsy izy miaraka amin'ireo ilay antoko-pinoana toy ny FFKM sy ireo mpandinika ny fen'ny vahoaka eny amin'ireny fokotany ireny, eny amin'ireny commune ireny. Voamera ny fitsarana, ny voamera ny fitsarana dia ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, ny fanaovana ny lalàna am'fe, ny fanoherana sy ny antoko-panohitra ary indrindrindrindra ny fitsarana tsy mahaleo tena. I voamera io zany ijeran'izay
manaraka dia ny voamerany fandriampahalemana. Io voamerany fandriampahalemana io a dia hijery hoe inona marina ny tena ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Moa ve izy a tsy ampy fitaovana, moa ve izy a tsy mandeha araka izay heveriny fa asa tokony ataony a ny asa mpanaovina azy, toy ireny manaraka sy mijery olona sy miandro ny tanànan'ireny mpanan-karena ireny na ireny vahiny ireny. Hijery izay zareo voamerany fandriampahalemana dia isahana hoy aminareo manokana momba ny hoe inona marina ny tena andraikitry ny mpitandro ny filaminana eto amintsika. Fandriampahalemana ny eny ambanivohitra, ary nyreny vohitra, ary indrindraindrindra ny fandrindrana ny asa mpanaovana an'izy ireny, fitaovana enti miasa sy ny vola enti manana amin'izany. Andray anjara amin'izany fokoa nandoa nasionaly izany moa ireo antoko politika rehetra manerana ny nosy, ny RMTM, ny syndicat, ireo mpanao gazety, ireo vondron'olona tsy manaiky ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao, ny firaisamonim-pirenena ary ny olom-pirenena izay tsy mitovy hevitra izay mahatsapa fa vohitsakitsaka ny zoamakasiny. Marina fa isan'ny foto-kevitra lehibe amina firenena demokratika ny tokony sy ny fanoherana izay mipetraka ho ari-fanina mamotsipoitra ny tsy mety ataony ny fitondrana. Anisan'ny mampitarazoka ny fampandrosoana amin'ireo vondrom-bahoaka eny fotony ny tsy fahaizan'ny fanjakana mametraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Isan'ny lasibatra amin'izany eny anivon'ny komina sy ny maro hafa ary isan'ny mampitaraina ny bentanana eto Madagasikara izany. Germain Menjanahary sy Manorandre Malala. Vava fotsiny ilay fitsinjaram-pahefana tena izy. Raha ny fitsinjaram-pahefana lazain'ny mpitondra eto amintsika no jerena. Araka ny lalam-pandrenana mantsy dia ny faritra na ny région no vondrom-bahoaka paritra izay manelanelana ny komina sy ny fanjakana. Arak'izany, ny faritra no mamaritra ny tena olana misy eny ifotony sy ireo laharam-pahamehana nasionaly. Noho ny tsy fisian'ny faritra nefa dia lasa ny fanjakana no tonga dia mizaka ireo olana. Io fivangongo-pahefana na ny centralisation des pouvoirs io anefa no tena mampandringa ny fampandrosoana. Raha ohatra ka hoe tokony hampandroso fokotany anankiray a, indraindray lasa tafiditra loatra amina resaka politika fa tsy fampandrosoana le izy. Ohatra hoe misy zao sefim-pokotany eto Lasora dia tena manavaka mihitsy hoe ity antoko zao, ity antoko zao a, any ka tsy miraharaha loatra izy eo amin'ny resaka fampandrosoana. Ohatra hoe misy jiro maty any amin'ny fokotany misy anazy any a, dia tsy mba mampandre akory izy ny commune hoe mba tokony hosoloana ireny jiro ireny a, tokony mba hanao intervention ny jirama zay tokony hoe ny commune no micontacte anazy. Zany hoe zay le dia tena hoe isiny firaisan-kina izay a manoloana ny ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ny commune anankiray a, dia fa anisan'ny mampandringa ny fampandrosoana eo amin'ny commune. Varavarana ho an'ny antrano ififehezana ny fitantanana any amin'ny fanjakana fohibe io. Tsy afa manoatra ireo ben'ny tanàna satria mahafehy ny fitakiana ary sosialy samihafa. Ny SLC, ny service local de concertation izay fakakevitra tamin'ny fitondrana teo aloha, saingy somary tsy dia hita loatra ihany hoe ahoana ny satria tatorina nisy an'le loarano, nisy an'le zavatra be dia be ohatran'izany a nisosoka, nefa le SLC io raha araka ny lalàna dia io no rafitra anankiray a tena hoe afaka miara-miasa amin'ny commune, afaka-kevitra ahafahana mampandroso ny commune anankiray. Nefa zao le SLC io zao tena takona tanteraka, tsy dia tena misy tsony ny fampirisiana eo anivon'ny fanjakana ampiasa ny SLC io zay tokony hiara-iasa akaiky amin'ny ben'ny tanàna sy ny commune. Ny fitsinjaram-pahefana tena izy dia tsy mijanona ho fanakakaizana vahoaka fa miantoka kokoa ny fitsinjarana ireo arena isam-paritra izay miantoka ny fahamarina toerana ara-sosialy sy politika maharitra. Sarotra arak'izany ny heverina fampandrosoana raha mbola izao paikady apetraka ny mpitondra izao no antenaina. Raha oviana nefa vao tena hipetraka ilay fitsinjaram-pahefana tena izy. Sy ny tsahatotongana ny TOEKAREN'I Madagasikara hatramin'ny taona 2024 no maty. Inona no mety ho antony izay? Finiavana tsy te-hampandroso tsotro izao sa tsy fahaiza mitantana? Arao ato anatiny ity fanadihadiana ity ny famakafakana mpandalina politika iray. Rindran-tsary ny Mathieu Prince. I Madagasikara izao ny firenena fahafolo maneran-tany tsy mamokatra harena indrindra ny mponina ao aminy na ny produit intérieur brut isaky ny mponina izany.
izay $4,500 isaky ny mponina raha araky ny filaharana navoaka ny banky iraisam-pirenena. Ny totongana tanteraka ny toe-karentsika ny taona 2024 nidina hatramin'ny 400 ny arikarena FAOB ary mbola ina hitotongana hatramin'ny 3,200 arizanty ny taona 2024 noho ny fianaky ny krizy ateraky ny COVID-19. Vola mitentina hatramin'ny $20,700 no ilaina ampiakarana faranjaingana ny toe-karen'i Madagasikara. Misy fahabangana angoavana nefa eo amin'ny teti-bolam-panjakana. Tsy tokony natao sakana mihitsy amin'ny fampandrosoana nefa ny COVID-19 indrindra ho an'i Madagasikara. Raha ny tena izy satria tsika zany ataontsika hoe amin'ny teny frantsay hoe rien à perdre, tokony tsika ny tafavoaka nefa ohatra ny totsinahy narararoatra tsika tao anatin'le aretina, tokony haitsika zany nanararoatra n'le aretina satria remise à plat mihitsy zany ny ataontsika hoe lafiny ara économique, fa tsy nanana vision zany ny hitondrana n'le relance économique ary tsy nanana préoccupation na relance économique. Ny lehibe anetrany ny asany dia mampiditra etra, fa ny fanjakana ny tokony manana vision globale amin'le relance économique, fa teo zany ny olana satria raha mijery fotsiny zany tsika ny priorisation na dépense dia tsisy mihitsiny zany fanohanana ny sehatra mamokatra. Ny eran'izao tontolo izao ny raha jerevantsika mamoaka vola be mihitsiny zany ny Union européenne, ny Union européenne efa mamoaka vola be ohatra, nefa le firenena anatin'le Union européenne koa mbola samy mamoaka vola be anampiana ny sehatra famokarana. Ny atsika ne ka soavaly miantobilina foana hatramin'izao ny sehatra famokarana, ary pitehana ary nandray le sehatra famokarana, manontany tena ianao hoe ny tompontsoan'ny vahiny ho avy tahoaka fomba fijery akapobeany ny tondrana ny lafiny ara économique. Raha atao ny fampitahana ny ainan'ny krizy mafy indrindra isika ny taona 2024 saingy tafiakatra hatramin'ny 7,100 ny arikarena FAOB izay ambony indrindra taty Afrika tamin'izany ny arikarena FAOB. Amin'izao anefa ny totongana hatramin'ny 400 ny arikarena FAOB toa tsy fahita tokoa tao anatin'ny 80 taona. Mitoetra ny fanaovana politika maloto eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao any ka very fanambola-velona ny vahoaka malagasy indrindra fa manoloana ny adi-piainana izay hatrehany. Ho any androany ary dia nitondra ny heviny mahakasika indrindra ny tetikasa IEM ny eo anivon'ny antokoteza teny amin'ny Birao teny Akatso. Manome-njana sy Manorandre Malala no mitatitra amintsika ny fanadihadiana. Mbola vao misasaka ny fotoam-piasan'ny mpitondra dia efa mandesa ady ireo karazana andratsira toy ny fizarana fanampiana, fivoriana tsy miova arak'izany ny kolotsaina politika izay mbola toizan'ireo maniry hitantana eto amin'ity firenena ity ka hitaizana ny vahoaka malagasy, fa dia mbola izay tolotolotra akana ny animo volana vinam-piarahamonina no maika indrindra. Tokony ho fantatry ny vahoaka mba ahafahany mieritreritra dieny izao na anohana na tsy rehefa tonga ilay fotoam-pifidianana. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe tena viana ho an'ny vahoaka malagasy tokoa ve ilay IEM? Laharampahamehana ve fanaovana akanjo manara-penitra mihoatra amin'ny hoe ny olona maty ary atsiny ohatra hatrany ahitany mampandray ohatra n'ilay fifidianana tao reny ny $180 millions ny laniny sasany. Ianao nefany raha ny tena marina tokony ho lany, izay ny problème, dia izay no ilaina fongarina aingana. Fa raha tsy zany dia mbola hita financement occulte ihany ireo mbola angalatra ao anatin'ny fitondrana ihany ireo, dia mbola olona indray ireo dia olona mpangalatra, olona mpanao financement occulte indray nitondra ny firenena. Raha resaka fotsiny ohatra resaka covid io zao raha ny teza manokana mijery ny olona tena marefo ka tratran'ilay covid matetika ireo no miditra hôpitaly, ireo nefa tsy betsaka. Raha misy dia misy eto Madagasikara indray ataoko hoe roetsy, dia roetsy ve dia tsy zaka amin'ny fanjakana ny miantoka 100% ny fitsaboanan'ireo, ka tsy hain'ny fitondrana iny manao priorité hoe reto tena maika ilaina iadiana aingana, fa reto na firy loatra eo amin'ny fampandrosoana le firenena. Zay mbola haingitraingitra zany mihoatra
ohatrany hoe ny any amin'ny transport na ny any amin'ny koa ny tourisme zay efa mikaikaika ny olona amin'ireny secteur reny tokony any no ilofosana aloha hoe ahoanany amin'izany. Ho an'ny mpitondra aloha raha anaovana tombaneraka dia tsy hita ny tena marina amin'ireo karazam-bina. Ny tena fanambohana aza dia mbola tsy voafaritra hatreto. Firisan-jaton'ny IM izany zao no efa tontosa toy izany ihany koa ny velirano. Manao ahoana ny fipetraky ny PGS, ny PM, ny plan marsala sy ny hafa rehetra. Ny zava-misy aloha dia mitangana andro mananila ny vidim-piainana, manano tany na aoriana ao ihany koa ny vidin-tsoloka sy ny tsy fandriam-pahalemana mbola tsy voavaha. Nisy ny fampiantsoana fivoriana nataon'ny Italeny serasera ny fiadidinan'ny Repoblika. Ny Italeny serasera ny ministera rehetra ny 12 ny volana Jolay lasa teo. Tsy fantatra mazava moa ny antony fampiantsoana fa na raha maso ny asan'ny ministera ve sa fiomanana sahady mety ho fiomanana sahady ny taona 2024 toy izao ny faneho-kevitra mpanao politika iray rindran'ny sariny Mathieu Prince. Nahavariana tokoa na eny fa nampiantso ny Italeny serasera tamin'ireo ministera rehetra ny Italeny serasera ny fiadidinan'ny Repoblika ny 12 ny volana Jolay lasa teo. Fantatra fa ho fanamafisana ny serasera eo anivon'ny sampandraram-panjakana ny votoato ny fivoriana dia ny fampiasana bebe kokoa ny teknôlôjia izany hoe ny tambazotra serasera. Dia ny fanontaniana mipetraka hoe tsy efa nahazatra hatramin'izay ve izany? Tsy efa fomba fanaony ve ny manakona ny tsy fahombiazana anatin'ny serasera? Misy antony roa no tiako avotra. Ny antony voalohany eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana ka ny serasera no mahalala kokoa ny ao anatin'ny ministera tsirairay avy. Tia fantatra ny zavatra misy ao anatin'ny departemanta tsirairay ve ny fiadidian'ny Repoblika ka nampiantso ny Italeny serasera sa faharoa efa miomana amin'ilay ho faratriana fifidianana amin'ny 2023 sahady ve ka efa miomana amin'izany ny fiadidian'ny Repoblika. Zavatra roa zay zany no eritreretiko mombadiky ny zay resaka famorinana Italeny serasera eo anivon'ny ministera misy eto amin'ny firenetsika zay. Raha toa ka fanomanana fifidianana tokoa azy tsy efa fanamparam-pahefana ve? Raha ohatra ka fanomanana fifidianana sahady dia mazava zany ny zavatra ho ataon'ity fitondram-panjakana ity amin'ny fiatriana ilay fifidianana satria ny ACC efa hitantsika ny valiteniny, ny CNI efa hitantsika ny fomba fanaovana azy, ny Italeny serasera rehetrarehetra ao anatin'ny ministera efa amboarina sasana sahady ny lohany dikan'izay fifidianana tsy fifidianana ho any anaty urna zany fa baiko zay no homeny fitondram-panjakana amin'ilay fifidianana ma hampandaniana an'ilay olona zay tiany zareo toanana amin'ny 2023. Mazava ho azy raha ohatra ka izay tokoa ny lalana andehanan'ilay izy ka izay namorinan'ilay olona dia tena hoe fanararaotapahefana zany le izy satria hampiasa ny fahefam-panjakana avy hatrany ny mpanatanteraka amin'ny fifidianana 2023. Ny hita aloha hatreto mikasika ny raharaham-pirenena dia mbola miaina anaty fampelezan-kevitra hatrany isika. Tapaka ao amam-bolana izao ny tetezakely miditra makany amin'ny faritra ampitatsimo amin'ny fokotany Vaovao amin'ny boriboritany fahenina akoatra ny tsy papaika nataon'ny fokon'olona dia nanome fanampiana ihany koa ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry rindran'ny sariny Mathieu Prince. Efa telo volana izay no natapaka ity tetezakely eto ampitatsimo Vaovao ity. Tsy natazona ny tetezana ny fitaovana nampiasaina satria raha tokony ho fiara 12 dia fiara 6 no natao taminy. Tao ambany tetezana araka izany no nandehanan'ny mponina nandritra izay telo volana izay. Tsy aharitra hatramin'ny fahavaratra nefa izay vahaolana izay no izy mandalo ao anaty rano. Amin'ny fokon'olona zany zao mandray an-tanana daholo ny isam-batan'olona sy misy tokantrano ezaka anao izay avy tany ity tetezana ity farak'izay aingana satria zany ny vahoaka eto zany efa mijaly satria efa miampitery anaty rano. Ny rano zany zao efa isonitra afaka folo andro dia ho fen'ny rano koa ty atony ity dia niezaka ny fokon'olona. Tao anatin'ny ezaka ny fokon'olona nefa zany tsy nahefa ny zavatra tokony atao eto ny fokon'olona. Ankoatra ny tsy papaika nataon'ny mponina tetỳ amin'ny fokotany dia nisy ny antsoavo anamboarana aingana ny tetezana noho ny fahasahiranana aterany. Ny antso nisy olombavam-bahoaka voafidy tetỳ amin'ny boriboritany fahenina Todosoa Andriamampandry. Zany enina nampy teto zany dia ny depite Todosoa namea sy mahafolo manaraka izany koa mbola nampiany vola ray hetsy ariary. Dia ny fokon'olona nataon'ny président sy ny fiarametana zany hoe nanangona vola 4,000 ariary isa tokantrano dia misy ny nanome misy mbola tsy nanome
dia ao anatin'izay ihany koa nefa raha dinihana zany raha niresaka ny président pokotany vola 10 tsy ariary ny azo zany hoe mbola tsy ampy entina anaovana ny fotodrafitrasa fa ny fokon'olona eto zany dia mientana mihitsy andray an-tanana anao ny asa zany ankehitriny. Nanomboka androany ny asa ka nanome tokony isy olom-bavam-bahoaka Todosoa Andriamampanitra fa mbola anampy rehefa mandeha ny asa. Raha tsy ahivina ny taona 7 sy roa arivo no nahavitany ity tetezana ity ho beton tahaka izao raha tetezaka azy ny teo aloha fanomezana avy amin'ny solombavam-bahoaka ihany koa tamin'izay. Ny vavao amin'ny sehatry ny asa dia tsy mitsamy totongana ny tontolo ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny paikady matotra amin'ny famahana ny olona ny mpiasa tsy voahaja tanteraka ny izy ho tokony hositrahan'izy ireo raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny fanajana ny ora fiasana endrika famonoana ny mpiasa nefa izany hoy ny teo anivo ny fisemare. Ando miaratiana sy Andra Kotomalala. Miamtotongana sy miara-tsatrany ny tontolo ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro tsy misy pia eo anatrehany zava-misy ainany ny mpiasa eny amin'ny toerana misy azy ireo. Vohitsakitsaka tanteraka ny zony indrindra eo amin'ny tsy fananjana ny ora fiasana izay mihoatra araka ny tokony ho izy miompampana ary tsy manara-dalàna ny fanapahan-kevitra raisin'ny orinasa ary efa famonoana kolaka ny mpiasa izany. Fa amin'izao fotoana izao zany misy orinasa izay hitanay ary tsy ray tsy roa fa betsaka mampiasa amin'ny mpiasany mampanao rambony ampanga amin'ny mpiasany manomboka janvier ka hatramin'ny décembre hanika betsaka mpiasa tratra tratrany fatigue générale zany zavatra zay zany tokony hojereny hoe matoa natao ady valo ny oresana isan'andro 7 ora isan-kerinandro dia misy filozofia ny zavatra io fa ny orinasa amin'izao fotoana izao zany dia tsy mahafantatra afa-tsy ny production tsy mijery tsony le hoe mahaolona le mpiasa efa zara fa amin'ny sakafo tsy zarizary ny sakafo ny heriny miena nefa miasa mihoatra ny adiny valo manomboka janvier ka hatramin'ny décembre ary mbola miasa koa latsinainy ka hatramin'ny lahady fa aminay zany raha ohatra ka hoe manana an'izay ny orinasa maninona moa raha manao recrutement betsaka ny tsy anasa zay ny hitantsika eto Madagasikara nefa reo mpiasa ao reo zao raha 10 ny mpiasa ao zany dia terena reo mpiasa 10 reo manatratra an'le production mahavita ny asan zareo nefa NDB no tontolo ny asa ka tsy tokony ho amavanina maro ireo lesiko amila renina mahakasika izany indrindra eo amin'ny lafin'ny lalàna tsy tokony rotorotoana fa mila fiara-midinika eo ny mpisehatra rehetra ny fanatsarana tokony ampijirina ao anatin'izany hoy ny teo anivony fisemare tokony diniany rehetrarehetra irivelona rehetrarehetra makasika ny fanatsarana ny fehezan-dalàna feny azy io satria betsaka ny zavatra tokony ampidirinao dia betsaka koa nefany fanatsarana no atao toatra ny lasa fanaratsiana koa ny hita tao dia raha izay fisemare manokana zany dia nyteny hoe tokony isy dinika nasionalina zany andraisany erivelona rehetrarehetra anjara zany hoe zany ny syndicat rehetrarehetra zay misy eto amin'ny tany sy firenena zany dia tokony mandray anjara makasika ny fanatsarana io tsy tokony irotoroto zany fitondram-panjakana makasika an'io nataontsika hoe fa nisy vola raha lany tamin'io satria aim-pirenena io zavatra io aim-piasa malagasy io dia tokony dinihana tsara zany satria fanatsarana koa moa no atao ka tsy tokony isy zavatra hoe voma iaratsy fa raha zavatra hitanay aloha tsy karitra hitany dia vomay ny iaratsy ny zavatra tiany zareo ampidirina tsy fantako hoe tombontsoany izy moa zany raha ohatra ka ny zavatra iny no natao tefo mata na tefo maika tsy latsaky ny 30 ireo fitarenana voarainy fisemare isan'andro makasika indrindra ny olana arakasa mampametra-panontaniana ho hiatran'izy ireo raha mbola misy minisitra pia izany eto na tsia raha ny zava-misy no jerena olona mafiny asa ary teknisianina no tokony izany. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao arahanao rehefa avy eo ny fandaharana Global News aoriana izay kosa ny fandaharana SAI iarahana amin'ny Clémence Rarnirina sy Lilira Faralaka vahiny izy ireo amin'izany iarifina Raeliso mpitarika ny vehivavy tima ho any eto Analamanga aoriana izay kosa ny Oronan-tsary Master Spain lohateny iarahana amin'ny Beau Schneider mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray toboko.